Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Valitafiaraka amintsika indray ny tenako androany. Miraba izay manaraka ihany koa mivantana ankehitriny. Miraba ny any Tomasina mbola za ihany ty. Fomalina reo nahitana dia mbola za ihany androany. Fa ny tena marina ny tompo mihitsy no iona amintsika androany. Amen. Tondra ny teny izay avy any amin'ny fotsiny. Izaho androany. Androantsika andao iresaka ny amin'ny famelan-keloko Jesosy Kristy. Ndraindray hiverina iresaka an'izany fa ndraindray izy ohatra ny adinodino indraindray na ndraindray ohatra mizatra tsy mazava tsara angambany. Dia tsara ho resahana androany ilay izy. Rehefa avetsika indray verse fa izany famelan-keloka zany hoe misy famelan-keloka zany hoe misy eloka zany hoe matoa misy famelan-keloka. Sa tsy izay? Matoa misy famelan-keloka dia nisy eloka izay tao. Matoa nisy Jesosy tonga teto tena ninona? Nisy olona mila vonjena izay teto amin'ity tany ity. Fa raha tsisy olona mila vonjena teto dia tsy nafantatra an'izany Jesosy. Any akory isika satria tsy nilaina Jesosy satria ny antony nahatongavan'i Jesosy moa dia inona? Hanome famonjena ao antsika. Ka dia tonga Jesosy hanome famonjena ao antsika izay ihany nahatongavan'i Jesosy teto. Ilay famonjena ho any amin'ilay fiaina mandrakizay. Ary dia tonga teto i Jesosy namonjy antsika. Fa iverenako kely aloha ilay izy hoe famelan-keloko Jesosy izany hoe nisy eloka zany misy fahotana moa zany Zay malaza azy kokoa misy fahotana ao anatin'ny olombelona. Atao averintsika resahana mihitsy tamin'ny fotoana ina nisy ny fahotana tao anatintsika. Tamin'ny fotoana izay efa resahantsika matetika eto foana hoe rehefa ninana an'ilay voankazo voarara Adama sy Eva dia naninona? Lasa nisy fahotana tao anatin'izy ireo. Voalohany aloha niala tao anatin'izy ireo fanan'Andriamanitra dia ity vatana ity lasa mety loha, lasa mety marary, lasa mety maty. Fa talohan'izay tsy mety tratran'izany rehetrarehetra zany izy ireo satria fanan'Andriamanitra tao aminy. Dia ilay vatana ihany koa mbola normal tsara, tsy mety miova izy io, fa no ninana ny voankazo voarara io zareo dia lasa mety maty isika. Ary ihany koa ao anatin'izay lasa tafapetraka ao anatintsika olombelona ny atao hoe fahotana. Nisy voankazo voarara tao asaidena dia nohanin zareo ilay izy dia maty izy ireo. Fa tao amin'ny saidena koa nisy hazonaina. Izany hoe raha hohanin zareo io dia miverina amin'ny normal izy ireo. Miverina tao anatin'ilay fanahy dia miverina normal amin'ny vatany. Efa manondro an' Jesosy sady iny hoe efa tamin'izany Jesosy dia efa ao satria Jesosy rery ihany no afaka mamerina an'izany fiainana ao anatintsika olombelona izany. Fa tsy tonga dia nataon'Andriamanitra an'izay ilay izy. Ary laza mihitsy izy ao bokin'ny Genesisy hoe aleo zareo to dia avoaka sao dia hohanin zareo ilay hazonaina ao dia ho velona indray izy ireo. Fa minina moa nataony hoe sao dia fa aleo to dia mandery zareo nefa avy eo averiny ihany. Satria ny antony dia tsy fantatritsika olombelona mihitsy ny valeur ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Tsy inona fa ilay hoe isika zanak'Andriamanitra tsy fantatra, tsy fantatra, tsy takatry Adama sy Eva hoe tena mitoerana tsara indrindra ake nisy an'izy ireo ka dia ohatrany hoe azo lazaina hoe nataony zareo tsinitsinina zany ilay izy dia very ilay izy. Very mahazanak'Andriamanitra an'izy ireo ary mety maty izy ireo. Dia Andriamanitra te haneo an'izany amintsika hoe valeureux ny zavatra andeha homeko anareo ary valeureux ihany koa ny hanomezako anareo al'izy. Izany hoe ny façon hanomezako anareo an'io indray, io fanahy io indray ao anatintsika. Dia izay ny antony mbola nisy tantara be dia be aloha izay vao tonga Jesosy. Rehefa nanota amin'izay Adama sy Eva zany dia isika rehetra reo dia taranaka mpanota. Misy ota ao anatintsika ao satria nisy voan'ny devoly tafiditra ao anatintsika ao ilay manohatra an'Andriamanitra. Satria rehefa nihaino ny tenin'io ny devoly Eva dia nanohatra an'ilay zavatra nytenenin'Andriamanitra hoe tsy azonareo hohanina io dia nanota izy ireo dia tafiditra ao anatin'zareo ny fahotana. Rehefa tafiditra nefa izay eny na dia nanasazy an'izy ireo ary hiala tao Andriamanitra efa nisaintsaina vahaolana tamin'izy ireo. Rehefa nisaintsaina vahaolana Andriamanitra dia rehefa nandeha ny fotoana nisy tantara lavabe tao izay efa manondry an'ilay mpamonjy daholo ny tantara rehetrarehetra atao amin'ity fanekena taloha ity, atao amin'ity testamenta taloha ity dia
manondro an' Jesosy daholo le izy dia tsy iza fa Jesosy amin'izay no tonga anome fiainana ao antsika. Dia ino nge ilay fitiavan'Andriamanitra tsika zany dia taranaka mpanota dia nandefa an' Jesosy izy dia io Jesosy io tsy tonga izy anameloka atsika fa tonga an'inona izy. Naoka antsika maky verset eo amin'ny Jaona 3 Jaona 3 17 to dia raisitsika. Jaona 3 17 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao, fa mba amonjena izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Zany hoe rehefa nandefa an' Jesosy Andriamanitra dia amonjy atsika izy. Famonjena na tongavan' Jesosy fa tsy anameloka. Nefa ny Jesosy manana droit na manana fahefana nameloka atsika satria izy tsy manam-pahotana, ary izy zanak'Andriamanitra dia manana droit izy, manana fahefana izy anameloka atsika, fa tsy izay ny zavatra nataony. Fa inona hozy izy? Anadio atsika, anavitra atsika. Izay natongavan' Jesosy dia namela ny heloka atsika izy. Ahoana nefa ny fomba nanovany an'ilay izy? Nanolotra ny ainy io Jesosy io. Nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izy, dia natao tao aminy fahotantsika rehetrarehetra, dia lasa izy nomeloka teo amin'ny toerantsika, voakapoka izy ary maty mihitsy izy no zavatra izay natao azy, dia maty izy dia niara-maty tamin'ny fahotan'ny olona izay mandray azy. Andalovako fotsiny aloha izay dia niara-maty tamin'ny fahotana rehetra. Zany hoe ilay kapoka rehetrarehetra nahazo an'i Jesosy Kristy ireny zany dia ireny ilay fanamelohana ao antsika. Fa noentin'i Jesosy ilay izy, fa tsy nataony ny ainanao, fa noentin'i Jesosy. Jesosy nefa tsy nanam-pahotana, tsy nanota Jesosy na indray mandeha ary na dia eny ary miezaka milaza an'izany ny sinoa hoe nanota ihany ilay Jesosy ka atao amin'ity izy nanao an'izao. Mizaka mamorona zavatra ohatran'izany olona hoe nanota Jesosy, fa Jesosy tsy nanota mihitsy hatramin'ny farany, fa niotantsika no natao tao aminy, dia lasa izy no voakapoka teo amin'ny toerantsika ary maty mihitsy izy mba amonjena antsika. Dia izao ilay izy rehefa maty izy dia niara-maty tamin'ny fahotana. Zany hoe ilay fahotantsika voadio io, isika izay naray ny fitiavan'i Jesosy. Lomarana aloha resahana tsara e. Raha naray ny fitiavan'i Jesosy ianao dia ho anao ny nahafatesan'i Jesosy. Fa raha mbola tsy voarainao zany fitiavana zany dia fantatra fotsiny, connaissance fotsiny zany hoe maty Jesosy zany dia izay zany. Ohatran'ny olona rehetrarehetra mahafantatra an'izany, fa tsy naray izy any anatin'ny fony, tsy voarainy ao anatin'ny fony akory ilay izy fa androany dia ilaza fa tianao loatra Jesosy. Ho anao ny anaovana an'izany, raiso zany fitiavana zany androany, fa tianao izy, nanolotra ny ainy ho anao izy. Raha makasika amin'ny fonao zany androany dia resao izay tiako raisiny zany Jesosy. Tiako raisiny zany famonjenao zany fitiavanao anay izany. Dia namonjy atsika Jesosy dia maty teo izy, maty teo ny fahotana, maty teo daholo ny fahotantsika rehetrarehetra taloha, ny ankehitriny sy ny ho avy izay mbola mety ho tafataontsika. Dia efa nifafan'i Jesosy teo sahady. Izay no mahatonga ny hoe tena novelesina mafy Jesosy. Rehefa jerena moa zany ilay filma ireny dia tsy tena ohatran'ny reny tsara ny ratrany, fa tena tsisy nahafantarana azy intsony i Jesosy, fa tena rimbona tanteraka io vatany io, satria fahotan'olona maro no natao tao aminy, dia sahazan'izay ihany koa ny kapoka natao azy. Azonao an-tsaina ve zany hoe ho anao ny nanaovan'i Jesosy an'izany, niaritra an'izany rehetrarehetra izany, ary izy na dia Jesosy ary vatana misy vatana ohatrantsika izy sao dia mieritreritsika mety tsy narary kosa ilay izy, fa izy nge Jesosy mety potika fotsiny vatany fa izy tsy naninona, fa tena narary ary tena arak'izay hoe maty mihitsy izy. Maty izy tao anatin'ilay nitondrana zany fahotantsika zany andraony te ilaza raiso Jesosy. Tao anatin'ilay izy zany raha ohatra ianao naray ny fitiavan'i Jesosy Kristy dia tsy hoe tampotampoka teo dia voafafa fotsiny fahotanao, fa voafafa ilay izy fa nisy nandoa ny vidiny. Naloa ny vidin'ilay izy fa tsy hoe tonga dia comme ça to dia tsisy ninina intsony izay zany, fa voafafa hono ilay izy, fa nisy nandoa ny vidin'ilay izy Jesosy ny nandoa an'ilay izy. Inona ilay vidiny? Ilay izy nikapohana iny. Nisy vidiny ianao ary lafo vidy ianao. Amen. Lafo vidy, sarobidy amin'Andriamanitra ianao dia tena aleo mihitsy maty ny zanany dia velontsika rehetrarehetra. Zany no fitiavan'Andriamanitra, izay nefa izy afaka ny safidy fotsiny alorangaro to dia vonoina amin'ny fotsiny rehefa efa mpanota ihany
fa tsy zay ny nataony fa mbola nandefan'i Jesosy izy dia namela heloka. Izany hoe tsy kolokolo ny zavatra nataon'Andriamanitra satria nisy nandola izy, nisy meloka teo amin'ny toerantsika, fa tsy hoe isika nanao zavatra hoe ty rangahy Jesosy tena azafady fa zany nanao an'izao dia ty misy volana, ty misy zavatra nataoko ohatr'izao dia aleo za tsy overy any amin'ny fahaverezana. Tsy kolokolo ilay izy satria misy miteny an'izany hoe ohatra ny miangatra ihany ilay Andriamanitra, tokony mba mandoa-onitra daholo ihany tsirairay avy, fa izay mihitsy fitiavan'Andriamanitra, tsy mandoa na inona isika fa tonga dia efa Jesosy ny nandoa an'ilay izy. Izay zavatra izay no nataon'Andriamanitra ao antsika tena zavatra lehibe dia lehibe izany. Aoka izany tsy ho adinontsika isan'andro. Nisy justice tao, nisy olona maty tao fa tsy hoe to dia fafana fotsiny ny fahotantsika. Nisy nandoa ilay izy. Nisy nandoa ny vidin'ny fahotantsika aza adinontsika izany isan'andro. Aoka ianao eritreritra an'izany hoe tena Jesosy nandoa ny fahotako. Ty zavatra ataoko ity ilay tsy mety rehetra nataoko hatramin'izay nisy nandoa ilay izy kay. Nisy nandoa ny vidiny Jesosy ny anarany dia ankehitriny lasa olona afaka, lasa olona hafa mihitsy ahako ankehitriny. Dia zavatra misy amin'izay ao anatin'ilay izy tonga amin'ilay hoe ambany fahasoavana amin'izay tsika manomboka eo. Rehefa voarainao ny fitiavan'i Jesosy, rehefa ambany fahasoavana isika dia izao ny zavatra misy hoe manota isika dia izy milaza hoe Jesosy mifona ao antsika eo an-tanana ankavanany iray ozy izy, dia ny fanahy ihany koa mifona ao antsika amin'ny vavaka tsy azo tononona ozy izy. Izany hoe isaky ny mihetsika zany dia Jesosy mifona ao antsika foana isan'andro. Mbola hoentiny foana ilay fifonana isan'andro satria maninona? Rehefa mandeha ny fotoana mbola misy fahotana tafataontsika eny ihany indraindray. Mbola misy. Dia mbola mifona foana Jesosy. Ny tena marina zany izy efa vita teo amin'ny hazo fijaliana zany rehetrarehetra zany, fa mbola maneho Jesosy hoe mbola miasa izy mandrak'ity ny androany. Mbola miasa Jesosy, mbola mijery ny fiainantsika tsirairay avy izy. Fa tsy hoe efa vita dia tsy haiko izay ataon'i Jesosy any an-danitra fa efa lazaina. Izay ny ataon'i Jesosy. Petraka eo an-tanana ankavanany iray izy dia mifona ao antsika. Amin'ny fotoana isika mbola misy fahotana ataontsika, na any anatin'ny fotsika any ary, na mety tena fihetsika ataontsika ary, dia Jesosy mamindra fo antsika isan'andro. Mbola tsy mahatsiaro saina akory tsika indraindray dia efa voavela heloka. Mbola ao anatin'ilay fahasosorana amin'olona anankiray iny isika. Izay fahotana izany dia efa mamindra fo Andriamanitra, efa mamindra fo antsika izy. Izay ilay fahasoavana, tsy miandry na inona avy aminao, tsy miandry anao tafona akory. Tsy miandry anao taferitreritra akory hoe tena diso marina moa zany za tamin'iny. Fa tonga dia mamela heloka ny Jesosy dia ambany fahasoavana isika. Fa eo amin'izay ilay tena iavian'ity resaka isika ity. Rehefa ambany fahasoavana isika dia zavatra misy dia ity rehefa zatra miaina ao ambany fahasoavana dia lasa misy an'izay ny kitotoa izay ataontsika. Eo amin'izay tena iavian'ity hafatra tsika ity androany. Tsapanao ve ny asa vitan'i Jesosy? Isan'andro amintsika. Dia rehefa zatra be tsika hoe ambany fahasoavana na tsy mifona ary dia efa misy mifona ao anahy eo an-tanana ankavanany iray. Androany dia ilaza amintsika manao tsinotsinona any zavatra ataon'i Jesosy raha izay ny toe-ponao. Tsara be hoe azonao ilay fahasoavana. Tsara be hoe azonao hoe mbola misy fahotana foana ao anatintsika. Tsara be izany rehetrarehetra izany. Fa androany teny milaza hoe raha vao amaivantsika ohatran'izay ilay izy dia mahazo vahana ilay tena niota ilay mbola tia manota, mbola tia manao ratsy io. Rehefa ozy izy ianao hoe ka zaho efa ambany fahasoavanako, tsy mila mifona intsony. Mbola misy an'ilay teny hoe tsy diso ty teny pasteur ty fa tsy ampatonga antsika anoko toto le hoe zangy amin'ny 2026 efa fantany hoe anao an'izao dia ozy izy ianao hoe dia tsy maninona zany fa izy raisa dia efa mahafantatra ka izany fa roa izy efa mamela heloka foana ihany zay tiako atao zany ty fa mety foana. Androany te ilaza amintsika tsy izay ny fandehan'ilay fiarahana amin'i Jesosy. Isika mila manao ny anjarantsika foana. Amen. Mila manao ny anjarantsika. Ina ny anjarantsika? Ny anjarantsika tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ary manao izay rehetra azontsika atao hoe tsy mety amiko, tsy mety amin'ny fiainako intsony manao fiainana ohatr'izao, manao fiainana mandainga, manao fiainana takizao sy takizao izay ratsy rehetrarehetra izay hitantsika. Raha tady hamono antsika izany rehetrarehetra izany, tady anambany an'ilay fahasoavana izay omen'i Jesosy antsika, androany milaza mila elana lavitra ireny. Raha manana namana ianao misarika ianao amin'ny zavatra ratsy, mpiara-miasa,
fianakaviana androany miteny aminao mijoro aza mialika ao anatin'le hoe ndao ary angalatra tsika sady tsisy mahity hoe ianao moa tsy manana an Jesosy fa za manana za misy mifona ho anay tanakavanany indray ndao fa tsy maninona metsika fa indraindray tena latsaka ao anatin'izany hoe tsy maninona Jesosy raha teo efa nalala hoe amin'ny 2000 zao mety tafanao zao ka tena tery be koa amin'ilay fiainana nge tena tsy maintsy nanao an'iny Jesosy ianao malala amin'ny fiainanay tsy maintsy nanao an'iny androany te hilaza amintsika tsy ohatr'izay ilay fiarahana amin'ny Jesosy manaova ianao ny tokony ho izy foana apetrao anatin'ny lohanao aloha zay hoe za tsy maintsy manao ny tokony ho izy dia ny azahoanao ery anao an'izany rehetrarehetra izany dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia manana hery ianao rehefa avy eo dia feno fanahy ianao rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra kanefa zao tsy isaky mihetsika ianao dia ho feno fanahy koa tsy isaky mihetsika ianao dia feno fanahy ianao 24 heures sur 24 toute la journée toute la semaine mandritry ny volana anankiray tsy izay ilay izy fa misy moment ianao milatsaka kely amin'iny ianao ilay mila misisika za tsy hanao an'ity zavatra ity na dia mifona ho anary ny tompo izany hoe azavaiko amintsika io fifonan Jesosy Kristy ho atsika eo an-tanakavanany iray io ho an'ilay zavatra le mahasolafaka kely ireny tena nitoeran'io famindrapo io Jesosy mifona ho atsika eo an-tanakavanany iray io hitanao ohatra ny hoe ianao zany efa miezaka manao mety fa ny anatinao misy zavatra mipitika kely ndraiky mety ohatran'ny hoe nisy fialonana kely tampoka tsy ampozin'izany na ianao ary tsy tia an'ilay izy fa misy ho azy any anatinao any reny zavatra ireny le tonga dia mifona ho azy ozy izy Jesosy mifona ho azy le zavatra ohatr'ireny fa tsy le zavatra ataonao fanahinina eny mamela an'ireny any izy fa le toetsy atsika mihitsy mila amboarina tsy le zavatra ataontsika fanahinina loatra iny fa le efa fantatra Jesosy hoe olombelona ireo tsy maintsy solafaka ireo misy fotoana ireo tsy maintsy reraka misy fotoana ireo mandaly tsy finoana dia izany no mivavaka eto amina trian'Andriamanitra hoe mifona fa nandalo tsy finoana indray ty zanako anankiray ty izany ny asan'io Jesosy mifona eo tanakavanany iray fa tsy hanaovantsika izay tiatsika hoe afaka be ny olona ao amin'i Jesosy ndao atao an'izao any fa tsy maninona io maka fanahin'Andriamanitra izany ary tena tsy mendrika izany zavatra ataontsika izany tsara be ilay ambany fahasoavana fa isika mila manao ny anjarantsika foana hoe mamiezaky ny mandeha amin'ny fahamarinana rehetra miaraka amin'Andriamanitra dia anatin'iny ianao somary latsaka kely indraindray Jesosy mamindra fo atsika Jesosy mamela eloka atsika foana amin'izay zavatra tafataontsika misy fahadisoana foana eo misy kely foana eny fa saingy izao iny zavatra iny afaka memiena io fahadisoana iny mety tsy ho zato isan-jato fa misy zavatra amin'ilay voanaray ny fitiavan'i Jesosy iny isika dia misy apahana toetra tonga dia miova arak'izay hoe apahana toetra tonga dia miova fa misy apahany ao mbola ao ihany le izy ary le taloko ary indraindray lasa mifo mihitsy rehefa mipetrapetraka tsika miaraka amin'i Jesosy miala le apahany ambony iny amin'izay le erahanao amin'i Jesosy Kristy za tena mitenanao fa mepotika tsikelikely iny zavatra iny raha voniny ianao hoe za mila miova ihany koa zany na izany ary fa raha vao mipetraka fotsiny ianao amin'le toerana hoe efa mpanota daholo efa mpanota foana ihany ony ary Jesosy efa mifona ho atsika foana ihany le apahany iny le ratsy mbola ao vao maika iny tombo raha zay ny toe-ponao fa raha manana toe-po ianao hoe za koa mila miova te ho tsara tahaka an'ilay Jesosy namonjy misy fiovany toe-ponao eo misy fiovany zany angely indraindray le jery todika ataontsika amin'ny fiainantsika nanahoana marina tamin'ny 2000 zao tamin'ny 2018 ohatran'izao dia efa hitra 2026 tsika fa le zavatra ohatr' izao tena mbola iny foana ihany hatramin'izao mila mandiniteny tsika raha ohatra ka izay mila miova tsika ao amin'i Jesosy mila miakatra level tsika fa tsy mijanona amin'ilay toerana teo aloha raha androany ianao voadeside niova tsy tara ny ao amin'i Jesosy hoe za hiakatra misimisy kokoa tsy te hipetraka fotsiny eo ambany fahasoavana dia tsy hanao nininina rehefa tena azo tsika mantsy hoe iny fahasoavana iny dia nandray lasa mitarika atsika hipetrapetraka le izy tsy voatery izao kay tsy voatery izao kay tsy izao kay aika tsy maninona aika izao manomboka lasa memafy io fotsika io raha vao manao an'izay androany Andriamanitra te hamerina atsika marina misy izay zavatra izay fa hitoy anota va isika ho izy tombon'ny fahasoavana sanatria izany izany hoe tsy toy anota isika na dia eo ary le izy fa isika fotsiny manana tombony rehefa tafanota misy Jesosy mifona ho atsika misy Jesosy efa nandony vidiny teo amin'ny toerantsika amen sambatra isika ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha tena makasika ny fotsika izany famonjena nataon'i Jesosy izany ry havana
tena manosika anao zany hoe za tena te handeha amin'ny fahamarinana satria ianao Jesosy namela heloka tamiko a. Za tena te olona ho vavolombelonao hoe ohatr'izao zany olona voavela heloka isan'andro zany. Ohatr'izao zany olona manana an Jesosy zany. Ohatr'izao zany olona hoe maty ho an'io olona io zany Jesosy ankalazainy zareo isaky ny mihetsika isaky ny mpaka zao. Dia afaka mijoro ianao hoe za zany olona zany maty ho azy an Jesosy zany zay mahatonga anahy tahaka izao. Dia afaka manambara ianao anatin'ilay izy hoe tena sambatra mihitsy ao anatin'ilay izy. Raha mahita anahy ohatran'izao nareo dia noho i Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana zany ho anany na fatesany na dia efa tany amin'ny taona tsy tamin'ny masoko tany akory ary izy ny maty. Fa ny fanana mango ny foko hoe moanako izy ny maty dia zako andovan'ilay fiainana mandrakizay. Amen. Mamindra fo amintsika Jesosy io. Raiso izy androandra mbola tsy naray an'izany ianao ary ny fiainantsika rehefa naray azy tokony tahaka izany. Tsy miafina fotsiny, tsy mialoka fotsiny ao ambanin'ny fahasoavana isika fa isika ihany koa dia manolotra ny tenantsika. Izany hoe Jesosy miazona dia ianao koa miazona amin'ny Jesosy. Indray tsika votsitra, ny anazy tsy votsitra mihitsy. Indray tsika votsitra kely fa miverena indray. Verena indray satria izy mandray foana amin'ny fotoana rehetra. Mandray anao foana izy. Amen. Mandray anao foana izy. Aoka isika tsy hanao tsinontsinona ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ao antsika. Izany hoe misy fahotana teo dia diovin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia voadio isika tao anatin'izany rehetra izany. Dia rehefa voadio isika amin'ny fiainantsika miaraka amin'i Jesosy tsy hoe andeha hanaonao foana isika fa miaina tsara mihitsy ao ambanin'ny fahasoavana manao izay mety rehetrarehetra manolo tena miezaka miala amin'ny ratsy rehetrarehetra izay mety efa niainantsika taloha. Mifanahy eo hanampy ianao manana fifandraisana tsara amin'ny fotsiny dia ho mora aminao ny zavatra rehetra. Ny fahatelo hidirantsika ao anatin'ilay izy dia ity izany zavatra rehetrarehetra nataon'i Jesosy izany dia ato amin'ny tontolo ara-panahy. Fa misy amin'izay ilay ato amin'ny tontolo eto amin'ny hita maso. Azontsika ve aloha hatreo amin'ilay anankiroa voalohany resaka teo? Mazava ve? Hiditra amin'ilay tohany eto amin'ilay hita maso amin'izay ary isika. Eto amin'ilay hita maso izany eto amin'ilay eto tany eto amin'ilay hitantsika mihitsy. Izao ny zavatra misy isika dia arak'izay hoe misy fahotana, misy tsy fetezana izay ataontsika. Androany Andriamanitra tena te hiteny hoe ny famelan-keloka dia tsy azo aloha raha tsy mandalo amin'i Jesosy. Tsisy hoe tena ohatran'ny nafinaritra anahy fotsiny hoe voavela heloka dia izay fa mila tsapanao mihitsy aloha hoe ianao naray an'izany zavatra izany hoe tena ho anany nafatesan'i Jesosy. Ao amin'i Jesosy ihany ny famelan-keloka no misy ankoatran'izay tsy misy lalana hafa azahoana famelan-keloka afa-tsy ny amin'i Jesosy. Izay ilay teny nivakiantsika teo. Dia ilay toy an'ilay fiainantsika amin'izay ary ao anatin'ilay izy misy fahotana izay ataontsika aloha tonga dia hitodika eto anatrehany hoe eto amin'ny fiangonana ohatra. Mety misy zavatra tafataontsika ny rahalahintsika na ny anabavintsika. Androany eto ilaza an'ilay izy hoe tsy vitany hoe Jesosy mifona ho anahy. Jesosy mamela heloka anahy. Izay ihany dia ihany. Tsy izay ilay izy. Fa izao averiko nisy justisy tao nanototsika dia tsy voafafa fotsiny amin'izao ny fahotana fa sady voafafa fotsiny amin'izao izy aloha anankiray fa ny anankiray nisy nandoa ny vidiny. Azontsika hatreo amin'ny fiainantsika andavanandro amin'izay raha misy fahadisoanao mamela Jesosy fa ianao koa mila miresaka amin'ilay olona nahadisoanao hoe diso aho. Azontsika ve? Izay ilay izy no équilibré. Mbola miverina amin'ilay teniko teny satria ilay ambany fahasoavana indraindray ohatra mora kely izy eny tsy nety iny fa eny Jesosy mahita izay koa ambany fahasoavana tsy manina dia avelantsika any ilay olona izay mety nanaovantsika teny na fihetsika na tsy fantatro tsy nety dia hoe avelany fotsiny izy koa amin'i Jesosy dia fatan'izany tsy manina fa aloha any. Tsy izay ilay izy. Fa raha nisy fahadisoana tamin'ny rahalahinao ianao dia mila miresaka aminy ianao hoe tena diso tamin'iny. Tena miala tsiny fa tsy nety iny nataoko iny. Raha manana ny fanahin'i Kristy ianao dia manana hery ianao manao an'izany. Raha manana ny fanahin'i Kristy ianao tsy menatra ianao manao an'izany. Raha manana ny fanahin'i Kristy ianao dia tsy mampaninina anao na dia vao maika ary izy ibontsina be malala mifona ihany. Malala manao zafady ihany nefa teo manao tsy malala maty. Tsy rarahinao intsony izany zavatra izany rehefa renao hoe fa Jesosy koa mifona ho anahy isaky mihetsika ity sa ve dia tsy fona amin'ity rahalahiko ity hoe tena diso ary angata amin'iny tena zafady. Izy koa rehefa anao an'izay tsy hoe eny zafady nareo koa ve izany tsy azo atao nininona mihitsy.
amin'le tena fahamarinana mihitsy le fanaovana azafady le toepo ao amin'le fo aloha le izy no miainga. Nake tsika makiteny atao amin'ny ao amin'ny inona indray re zany amin'ny jaonina voalohany toko voalohany. Aloha ty ataontsika resaka par rapport an' Jesosy aloha dia izay vao amin'le rahalahy amin'izay mazava tsara. Jaonina voalohany toko voalohany 5:7. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia ampandainga azy ary tsy atao anatintsika. Ary ny teniny tsy atao anatintsika. Dahoary aloha le par rapport an' Jesosy dia aveo par rapport an'ny hafa. Ny tena marina zany rehefa misy fahadisoantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia ny tena mampatonga anao ho libere amin'ny fahotana izay mamatotra anao eo. Teneninao an' Jesosy mihitsy hoe ty le fahotana. Izao le nataoko Jesosy. Fa tsy hoe mifona tamin'ireny rehetrarehetra ireny. Hitanao ihany moa ilay izy mifona amin'ireny rehetrarehetra ireny fa zay teneno mihitsy. Ao amin'ny bokin'i Isaia toko 7 angambany iny sa 4. Hoy izy Isaia hoe ozy izy hoe tamin'ny molotra koa izy ihany no teneno mihitsy hoe vavany le nanota. Piteny ratsy ty vavako ty ozy izy. Tena nytene mihitsy hoe vavako tsy aza mpanota dia sio tamiko ianao Jehovah fa ahoana zany. Tena nytene mihitsy hoe vavako le izy. Raha ny vavanao mamoaka zavatra ratsy teneno mihitsy Jesosy hoe tena le vavako Jesosy no nanao an'izao zavatra izao. Andaontsika tena hianatra zavatra noatra mihitsy satria rehefa manao an'izany ianao dia misy fiovana. Fa raha vao ataonao safy be mantsina amin'ny fotsiny le izy iverenanao ihany iny rehefa avy eo fa ny sainao mihitsy mila maheno amin'ny vavanao miteny hoe raha ohatra hoe nangalatra le izy hoe tena niraisy ny tanako mihitsy le volan'le olona teo Jesosy hoe tena nalaiko le izy mifona Jesosy. Fona fa tsy nety nalaiko ny volan'le olona tamin'ny tanako. Rehefa miresaka amin'ny tahaka izany ianao dia hitanareo le Jaonina toko voalohany dia izy hoe matoky sy marina izy ka mamela amin'ny fahotantsika. Ny tena marina mamela izy sy manadio antsika fa ty le manadio antsika ty ho afaka amin'ny tsy fahamarinana. Rehefa tena resanao aminy ty le nataoko dia manadio antsika izy tsy ho tafiverina amin'ny fahotana iny ianao. Izay ny tena dikan'ity teny ity. Mila tena resanao mihitsy hoe izao le nataoko Jesosy tena nataoko ny vava mahery tao mihitsy izy. Tena nataoko le izy Jesosy tena mifona aminao fa tena nataoko tena nataoko. Izao mihitsy le niteneniko anazy précision ohatr'izay. Tena hoe confession amin'i Jesosy ohatr'izay mihitsy le izy fa miteny ianao na ianao ary misy fanasitranana ho azy ao anatinao. Satria izao ny famelan-keloka dia miaraka amin'ny fanasitranana. Miaraka ireo. Matoanao voavela heloka dia efa voasitrana amin'ny fahotanao. Matoanao sitrana voavela amin'ny fahotanao izay. Matoa ianao mangataka famelan-keloka amin'i Jesosy hoe izao le nataoko sady ho sitrana ny amin'ny fahotana io ianao rehefa avy eo. Afaka tsikelikely eo. Fa aza atao safy be mantsina fa tena resao mihitsy hoe izao le nataoko Jesosy tena nataoko le izy. Fa izao eo amin'izay mantsy le olana raha voanao an'izay resaka izay tsika dia ohatrany hoe lasa manamely tena ve zany hiresaka an'izao rehetrarehetra nataoko izao satria tena be dia be loatra ange le nataoko Jesosy. Dia lasa hoe tena mbola tsy niova mihitsy Jesosy. Fa tena mila azonao tsara aloha hoe efa voavelan'i Jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny antony itenenanao an'io amin'ny vavanao ampiovanao le izy. Ianao no voaova. Fa efa matoky sy marina efa mamela foana izy. Efa mamela fa lenao miaraka ohatrany hoe tena mpiara-miasa amin'i Jesosy ianao anatin'le izy hoe tena za koa manaiky hoe diso fa tsy ianao rery no miteny hoe diso fa za koa manaiky Jesosy hoe diso afaka ny anasitrana anao amin'izay fahotanao izy rehefa manao an'izany ianao. Tena resao aminy. Izany hoe rehefa mifony ianao hoe za nanao an'izao tsy resaka hoe Jesosy za mbola ohatr'izao foana hatramin'izao dia mihodina eo foana. Iverenanao ihany iny tsy izay le toepo tokony anaovantsika azy. Fa hoe fantako ianao fa namela fa za koa resy latra fa tsy nety iny Jesosy amin'ny fahatokisana tanteraka ny tenenanao an'izany misy fahasitranana ao anatinao sitrana ianao. Ary rehefa miteny matetika an'izay ianao hoe ty le nataoko ty le nataoko. Olon-dehibe tsika leo tsika amin'ny farany teny mbola le izao indray Jesosy no nataoko manosika tsika le izy ananantsika hery hiala amin'io zavatra io ny firesahana an'io amin'i Jesosy. Manandrama ange zany zavatra izany. Ty mihitsy le izy Jesosy izao mihitsy le zavatra ataoko. Rehefa ty ampiangonana antsika rehefa mandeha fitaritana tsy voatery izany no resahanao fa rehefa anao sy Jesosy rery azo atao izany. Fa tsika milaza hoe tsy hitako ange izay vavaka atao hoe tsy mahita zavatra atao afaka resahana izany.
atomboy mihitsy aloha tena teneno mihitsy izy aloha hoe fantako fa tsy manameloka anay ianao satria tsisy fanamelohana izay ao amin'i Jesosy fa zaho mihitsy ny tena te hiresaka aminao hoe tsy nety tia nataoko ity Jesosy tia ilay izy tia ilay izy tia ilay izy ary zaho koa te ho afaka amin'io zaho tena te hiaiky araka io teny hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky marina izy ka mamela amin'ny fahotantsika sy nadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana izany hoe ianao tena mila miaiky mihitsy ao anatinao fatria zay efa mba fahasoavana efa fantatrao nge zay fa olombelona mbola nofo izahay dia manoto zaiko na Jesosy ary ve tsy tokony hafantatra an'izany fa isika efa olon-dehibe tokony olon-dehibe amin'ny fanahy io zany tiako tenenina tena tokony ho tsapanao mihitsy hoe tena mila resahako amin'i Jesosy zany hoe tia ilay zavatra nataoko resao amin'ny mihitsy ange andramo ange zany fa misy fiovany ianao misy fiainana ao anatinao ao misy zavatra miova ao fa raha vao ataonao safy be mantsiny eo tsy hainao anainao ary tsy inona moa ilay nataoko izany nanao an'izany moa tsy nanao an'izany zany ka rehefa tsy fantatrao ilay izy tsy ho afaka aminao fa mihodinkodina eo foana aza manamely tena fefa voavela ny elokao efa andovalanitra foana ianao fa mba hanovanao ny fiainanao eo amin'izao tontolo izao ny antony hiresahanao an'izany an' Jesosy amen azontsika ilay izy dia izay tsika vao hiditra eo amin'ilay mpiaramonina amintsika an'izay ilay raha lasy anabavy amin'izay hoy ateo hoe tsy hoe vita ao amin'i Jesosy fotsiny ilay izy mamela heloka comme ça Jesosy ao ambany fahasoavana ok avy eo ianao hiresaka amin'i Jesosy hoe tena natosiko mihitsy izy dia nianjera Jesosy tena natosiko izy fona Jesosy vitany eo amin'i Jesosy mandeha amin'ilay hita maso amin'izay ianao miala tsiny fa tena natosiko ianao ilay teo tena mila resahanao io ankohonanao io mila resahanao izy hoe diso ateto mila mahay mamela heloka koa isika satria tsika avela heloka foana isaky mihetsika araka io teny io hoe raha hoy isika tsy nanoty isika dia hampandaingy azy misy fahotana foana isika raha fantatrao fa nandratra ny namanao ny zavatra mety tafataonao dia miresa aminy hoe ay ve nandratra ilay izy ialako tsiny mifona aminao raha tsy nety ny zavatra nataoko mahawainina be zany rangafa aloha tsy asiana an'izany tsy eto io fiarahamonina io raha izay no ataontsika misy zavatra tsy mety eo misy fahadisoanao tsy sarotra be manao an'izany isika reto hiara-onina eto mbola hiaraka ihany koa isika any an-danitra nefa hifampitazona zavatra io any anatin'ny fotsika any ndao avotsitra izay zavatra any anatin'ny fo any miresa mihitsy aloha amin'i Jesosy hanananao hery anatina an'ilay olona raha misy izany za tsy miteny hoe misy zavatra misoeto tsy fantako izay zavatra misy fa tsy fantako hoe maninona ny tompo miteny anao hoe atao ty afatra ty fa dia mitondra an'izany eto amintsika eto androany mila resahana mihitsy ilay izy ndraosinge tsy maintsy tantarako ihany ty tantara ity dia amin'izay azontsika tsara mifandeha ilay izy amin'izay azontsika tsara mifandeha an'ity par rapport amin'ny olona miaraka amintsika ity zavabe zahay tsisy olan'izay efa tamin'ny taona lasy ty taona lasa maromaro tany aloha tany tamin'izany zay mbola tsy pasteur nisy moment nisy hevitra tsy nitovy izay tamin'ilay pasteur Jemima tamin'izany ohatra mbola tsy mpitoro teny akory ary izay mirahalahy tamin'izay fotoan'izay dia nisy ohatra ny zatra mifanditra kely izay tao aminay mirahalahy kanjo koa moa tia Jesosy rehefa manao zavatra dia reny mihitsy ny ampiarahany gropy tafiaraka gropy izay mirahalahy izy mety zavabe izy mety tsy naninona izy fa za taty anatiko taty somary naratra kely tamin'ilay zavatra aseho dia avy nefa izay ray gropy izay na dia tany maro voay sady maro voay mihitsy fa tsy tsira be mba akaikikaiky fa maro voay mihitsy ty zavatra ty Jesosy dia niaraka izany zay nandeha tany amin'ilay tany 2022 ngamba isa 2023 tsy tadidiko dia nandeha tany zay dia miresaka tsy hitanao zay atao dia miresaka satria misy zatra tsy mazava azonareo rehefa tsy mifanantontsika dia misy zatra tsy mazava any fa miaraka eny fotsiny mihaino be daholo zareo dia izao ny zavatra nisy rehefa nandeha ny fotoana dia tena marina tsapany ihany hoe misy zatra fahafa taty aminahy tsapany pasteur Jemima ilay izy dia niresaka tamiko izy hoe tena ohatra ny tsapako izy hoe ohatra ny zakanao ilay zavatra tamin'ino izy fa teny alako itsiny efa nody amin'izay zany zay tao anaty taxi brosy izay hiverana dia vao niteny an'izay izy dia inona ny zavatra nisy ozy izy nareo ohatrany hoe nisy famanginy tompo fanasitranana zany taty anatin'ny foko satria naninona franchisena ilay lalana hoe nisy fahadisoana atao anatin'izy izy tsy hoe zany tena maninona be na ina fa nisy zatra tsy nitovy hevitra fotsiny tao dia lasa niteraka fahasosorana lizy fa izay zavatra izay nefa ny rehefa vitany nanomboka teo izay tena lasa akaiky be izay mirahalahy
lasa tena niaraka be foana ohatran'ny hoe lasa azoko amin'izay ny fandehan'ny zavatra rehetrarehetra satria ianao koa rehefa ataon'olona an'izay raha manana fanan'ny Kristy ianao to dia mibabika ianao manaiky ianao fa tsy hoe ay iteny an'izany amoko iandry aty amaro voay o iteny tsy izay le izy fa na le toepol'le rahalahy nihetry ny teny an'izay raha tena menatra za indray menatra be aho fa za koa moa zany hoe dia tena inona be ve za Jesosy fa inona ary ty ataoko ty inona ary ty zavatra ataoko hitanareo fa manova le firesahana fitenenana le zavatra nety sy tsy nety tena tsy nety le ohatran'izao tamin'iny fotoana iny fa nanomboka teo tena nisy fiovana be ho anahy makany aminy ary tsapako koa taminy satria libere koa izy ary izy libere tato anatin'ny foky satria izao raha vao misy alahelinao anatinao alahelin'olona ndrasamboariko tsara raha vao misy olona masosotra anao dia prisonnier-nao anatin'ny fonao izy dia ao foana izy ao fa libere eo aloha izy ivoaka tao aloha Jesosy aminy ao raha sosotra amin'olona anankiray ianao dia miresaha aminy na sosotra ana ilay zavatra ohatrao za zao tsy navita an'izany fa izy ny nanao pahavoalohany tao anatin'le izy tena anao tena zandray eo zany Andriamanitra ina ary ty zavatra ty menatra fona Jesosy za koa zany ohatrany hoe miseho azo inona be ve zany za fa nefa ny tena hitako nanova zavatra be taminay izay zavatra zay mbola verina mbola taverina tany maro voahiny teny ngamo zay tarina zay fa tena mahafinaritra be miferahanay ary efa tsy tadidiko tsony ary zany zavatra zany fa miresaka etsika dia lasa tadidiko ilay izy moa nisy an'izay tantara zay ary afantarantsika efa mety misy zavatra tsy milamina miodikodina any anatin'ny fotsika indraindray aza mitsoaka fa manatona alamino Andriamanitra tsy nitsoaka nandamina fahotantsika velao reo faty ao fa nanantona izy Jesosy mihitsy nanao premier pas zay ny fahatsarany io Jesosy io masahianao mijoro dia mandeha hoe za diso dia ifona na hoe ohatrany tsy azokazoko ilay zavatra nisy le toepo amboarintsika ny toepontsika zany mifanantona amin'ny resaka izany tsy hiady ny malagasy mantsy izany indraindray hoe tsy te hiresaka fa manjary miady tsy miady ka tena miteny ianao hoe izao le nasosotra ary ny atongavako eto andamina solution ny atongavako eto rehefa milamina ity izay tsika vao miala eto milamina le toepo samy tsisy tezitra farafaratsiny rapitso ny fitezitra farana tsy fantako solution afahana miroso zay zavatra izay no tadiavina rehefa miaraka amin'ny ankonana fa tsy hoe ndraso teoko tsara fa zay koa nge taloha nanana quartier nisy anay zay ny tena aloha ampiseho kely an'zareo aloha hoe zay koa nge mba mahay an'izao hoe zay koa mba manana vava ohatran'izao tsy izay le izy tsy izay tsy nampiasa ny heriny Jesosy hoe za nge manana ny hery rehetra monona anareo tsy izay no nataony fa manana ny hery rehetra fa avadiko fitiavana le izy raha zanak'Andriamanitra ianao tsy mavesatra zany tsy maninona zany anatony izy dia resa hoe ohatrany tsy nety tamiko ange le zavatra ohatr' izao ohatrany nasosotra ana ange le zavatra ohatr' izao dia le resahana koa aoka ianao ahay aminaiky satria ianao koa mpanota ary misy mifona ao anao tanakavanany ray ay ve nasosotra anao le izy azotsika ve zany resaka izany hoe fiarahana amin'i Jesosy io tena hafa mihitsy io tena hoe tsy ohatra ny fiainana eo amin'izao tontolo izao ary ianao na tsy hanao ny anjarany ary ilay olona ataovy ny anjaranao izay ny anjarako afaka tamin'izy tsy prisonnier atao pokontsony ianao fianao indray za indray prisonnier any anao indray iny zany raha tsy hiditra amin'ny fifankatiavana ianao raha tsy hiditra ianao dia tsy haiko fa ataoko ny anahy aloha ohatran'izany nataon'i Jesosy ataoko aloha ny anahy zaho faty eo amin'ny azo fijaliana fa asakasaka izay tsy mandray aloha fa ataoko ny anahy ozy izy Jesosy to dia nataony fa tsy hoe aoka aloha tena andray anahy daholo ve aloha ny olona eo ambony tany izay vao hanao an'ity zavatra ity fa rehefa tsy andray anahy izy za tsy hanao fa tonga dia nataony Jesosy ny azy izay mandray izay tsy mandray ok ianao le isany mandray dia ohatr'izay koa mifiarahanao amin'i Jesosy ohatr'izay koa mifiarahanao amin'olona rehetrarehetra ataovy ny anjaranao ampanetretena fa tsy lasa mibontsina indray avy hoe ny anahy ataoko tsy anao ny anahy ataoko tsara mihitsy ny anahy jireo tsara azafady zay nanao ana vita ny anahy nisy nahita teo nisy nijery teo tsy izay le izy fa mila resy lahatra mihitsy any anatinao any aloha ifona aminy aloha anantona aminazy tsy mamenatra mila manasa ny tongotry ny hafa ihany koa isika miresaka foana hiditra ao anatin'ny fifankatiavana fa zay nge le izy le fifankatiavana nge ao anatin'le olana mihitsy ny avoky fa tsy rehefa milamina be dia hoe tiako be ianao tena zao tsisy an'izany zany tsy izay le izy fa tena ao anatin'le sarotra mihitsy tsy rehefa sahirana izy dia aizy ty misy vola zay le fitiavana fa ao anatin'le masosotra mihitsy ianao no manatona ao anatin'le mpanota mihitsy ianao no tonga Jesosy
fa tsy aloha rehefa mba endrendry izy dia izay avao mba hipotra tsy izay raha tena te hijery anao jery todika ianao ny amin'ny fiainanao hoe ahoana izany ataoko dia tsaro foana ny zatra nataon'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana tonga dia izy ny nanao premier pas izay mandray izay tsy mandray tsy fantako aloha fa izay mandray to dia tiako izay tsy mandray tsy fantako aloha izay ihany fa tena atovy ny anjaranao tena hoe ty le nasosotra anahy raha hoe tsy tonga saina mihitsy izy hoe ty le nahazo anaty amin'iny raha hatramin'izao mbola any anatinao izany alahelo izany dia manatona azy dia miresa raha izaho le izy manatona anahy fa tsy manino hoe izao le nataonao tamin'iny dia tena hifonako izany zavatra izany satria izaho te hanaraka ny didin'i Kristy mba hifankatiavanareo izy izaho te hiaina an'izany teny izany ary tsy antery tsy mampalahelo anahy tsy manavesatra anazy izany zavatra izany fa izaho nandray famelakeloka izaho koa te hamela heloka izany ny nataon'i Jesosy izaho koa hanao tahaka azy ary izaho efa nomeny hery avitako manao an'izany rehetrarehetra izany nanoty isika tonga Jesosy nanadio antsika fiainantsika ao amin'i Jesosy mila resahanao amin'i Jesosy hoe izao le zavatra nataoko izao le tsy nety nataoko Jesosy fa fiarahanao amin'ny ankohonanao tena anao nanao an'izao tamin'iny sarotra be manahirana be raha tena grave be le izy fa rehefa manao an'izay ianao dia misarika anao tsy hanono foana intsony izany satria enjana be le teny eto hoe tena nataoko an'izao nke le tamin'iny misarika anao tsy hamerina an'le fanao ratsy intsony izany zavatra izany fa rehefa hoe avelao any izy ngeo amin'i Jesosy micomprendre izy mpanotintsika jereo tsara fa miverina foana eo tsy afaka mihitsy ianao dia mionona fotsiny ao anatin'le izay marina angamba le hoe mbola nofy isika izay marina angamba le izy fa ianao mihitsy mila manaova action menatra ianao hoe dia tena raha hoe nangalatra izany izy hoe nalaiko tao ange le vola tamin'iny ay mbola tsy tapitra kay aona hozy izy Zakaiosy exemple anankiray rehefa naray fitiavan'i Jesosy izy dia aona hozy izy indrozy izy maninona atsasaka ny fananako omeko ny malahelo ary misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia ahonerako avy efatreny izany hoe maninona izy zany anio izy Jesosy ny tonga eto ny famonjen'Andriamanitra zany dia tsy tapitra treo izy tao amin'ny tontolo ara-panana ataon'i Jesosy fa nanao ny action teto ivelany izy mpangalatra izy naveriny le izy izay ny teneniko anareo hoe misy double action io fa tsy tapitra eo amin'ny sotra Jesosy dia vafaka zany tena ivereno mihitsy izay olona tany aloha tany hoe zange tafanao an'izao zange nanao an'izao misy fotoana nanao an'izao tena ataovy nge zany fa renao fa misy ina moa misy vesatra miala zany iny anao satria ianao raha na mahita an'ilay olona ianao dia lolo mitodika kely ato dia ho zany ve ny fiainan'olona afaka matahotra olona mitsoaka olona alamino zany zavatra izany aza mitsoaka mason'olona zany ianao satria ianao efa navotan'i Jesosy lafo vidy ny hividianana anao esory izay manavesatra anao rehetrarehetra zany anao an'izao tsy manana daity amina iza na amina iza tsony ianao ny amin'ny devoly efa afaka tsy afaka amin'ny mpanga anao tsony devoly izao tontolo izao ihany koa dia afaka isika nge mieritreritra hoe eto anivon'ny ankohonana ihany zany fa tena nany ampiasana ary zany nao fianakaviana tena manova nge an'izany isika mantsy te ho vavolombelona ny ivelany fa raha mifiatsika io tsy vavolombelona mihitsy koa li zany efa fantatsika efa miara-miasa fitondratena mahavavolombelona fa avy eo tsika mila mitory aminy ihany koa miaraka le izy fa raha mpidory teny ianao fa mifitondratena anao manaonao foana be tsy mba manao zafady zany tsy mba hoe ny haiko fadisoana zany mihitsy dia tsy resy lahatra aminao mihitsy ny olona eny tory io foana zay Jesosy fa ianao ary ty jere ianao ary ty tsika zao niaraka nanao an'lizy dia ianao mialabala foana tengasy ve zany mialabala zany ianao miala ilany foana hoe za tsy tanatin'le izy ka za tsy nanao an'ity fa tena mila teny ianao hoe nataoko le izy ohatry ny nalainao ohatry ny vola foana voaresaka fa zafady ty le vola nalaiko avereno volan'olona avereno tena mitenanao fa ho afaka ianao ary tsy tianao tsony zany mangalatra zany rehefa aveo satria mangidy be ny namerina le izy matsiary teny ianao hoe afa-baraka tanteraka mihitsy ianao an'ity zavatra ity zao ty sy maintsy asehako amin'olona eto hoe ty zany le izy fa ny tompo mamela anao ary rehefa mandeha amin'ny fahamarinana tahaka izany ianao Jesosy hiaro anao foana ny arovany ianao satria nandeha tamin'ny fahamarinana ndao tsika hianatra tsy hanao kitotoan'io zavatra eto amin'ny hitamaso io ka hiankina fotsiny eo amin'ny tsy hitamaso izay nataon'i Jesosy izay tsara be tena tsara mbola tsy voarainao fitiavan'i Kristy aza miditra amin'le tapany farany resako teo aloha fa sao dia reraka be ianao anatin'le izy fa misy fananganana ao anatin'ny fiekenao fahotanao
tahaka ny tao amin'i Jesosy tao nazahoantsika fiainana satria ny haiko ny fahotantsika isika eto amin'ny tamaso tena misy hery any anatinao any tsy atahotra na iza ianao ary misarika anao tsy hanaonao foana miazona anao iverina ifona indray zany iverina ilaza indray zany tena nataoko an'izao le tamin'iny tsy maintsy menatra ianao ary matsapa mihitsy ianao any anatinao any tena le Jesosy mihitsy nge zao sombaiko zao le imageny Jesosy mihitsy zao aratsika isaka za mbola manaonao foana zao zay ny lakile an'le izy mila resanao amin'ny vavanao hoe zao le nataoko Jesosy zao le izy za tsy tianao an'izany fa nataoko le izy maninona ary mbola manao za tsy tianao an'izany Jesosy dia raha nataonao teo anatrehan'olona le izy dia resao le olona resao ny ankohonanao zay le famelan-keloka ao amin'i Jesosy zay izy voafehiny tsara fa tsy leo amin'ny tontolo ara-panahy fotsiny mila atao koa ny atao amin'ny tamaso tadidity izatra nataony Zakaiosy ity satria izy naray an'le famindrapo tao amin'i Jesosy dia naveriny amin'izay izy zavatra tsy nentina ataony raha azonao atao dia alamena ho zavatra rehetrarehetra amen asitsika ve ny afatra androany izay ny atao famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy fehiny tsara izy amin'izay fa tsy eo amin'ny tontolo ara-panahy fotsiny zao tsika hitsangana dia zao tsika hivavaka miresaha amin'i Jesosy izay nakasika anao dia resao aminy aoka amoby ato anatiko izany teninao izany Jesosy raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano Gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto